Dia mbola miarabantsika rehetrarehetra indray amin'izao fotoana izao tratran'ity andro androany ity. Tonga indray fotoana izay loantsika tenin'Andriamanitra izay renesinao mivantana eto amin'ny Aki radio izay miainga avy eto Frantsa ary renesinao kosa manerana izao tontolo izao. Dia miarabantsika rehetra izay tapavory eto indray androany, mety any ambony fiara fitaterana ianao, mety any am-piasana ianao, mety any amin'ny toerana mety tsy ampoizina mihitsy ary hoe ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra nefa ny zavatra mahafinaritra dia Andriamanitra nifidy anao tsotra izao fotsiny handre teniny ka n'aiza nisy ianao dia tsy nariny ianao tsy nadinoina ianao fa tsy maintsy nandrany an'izao mpanompony izao nandrany an'izao onjam-peo izao ka dia indro tonga any aminao ny tenin'Andriamanitra ka dia mifalia ianao fa mbola teny aminao indray Andriamanitra androany, mifalia ianao fa mbola pahery anao indray Andriamanitra androany. Tsy ny olona rehetra ny afaka hihaino tenin'Andriamanitra. Betsaka ny olona ny ambanivohitra lavitra ny amin'ny toerana lavitra rehetrarehetra any mitady tenin'Andriamanitra tsy mahita feno kosa eto rehefa mbola mahita aloha dia daban'Andriamanitra dia mbola hita izy aza mbola te toroteny izany ianao raha mbola maheno toroteny koa ianao na eto amin'ny Aki radio na aiza dia ero anao foana ireny fa aza lavina ny toroteny. Fahasoavana manokana anao mbola ahafahanao mihaino toroteny indao ary hivavantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao satria noho ny fahasoavanao dia mbola tapavory eto indray izay iaino ny hafatrao, iaino ny teninao. Mila hery izay Jesosy mila paherezina izay androany mila tena manana mofo avoka izay androany, manana loharano afaka hetaheta. Dia mahatika Jesosy fa izany teninao izany dia anao an'izany zavatra rehetra izany, hanasitrana ny teninao, ampitsangana ny teninao, ampahery ny teninao. Voninahitra dia ho anao irery ihany. Mitenena tompo fa izay voninkenao anao ary ny dia vorisy Satana kosa dia afatotra amin'ny ranonao tsy afaka nengenina izao tenin'Andriamanitra izao, tsy afaka hampangatsiaka ny fon'ny olona fa teny fon'ny olona dia tsy maintsy tanolona ka ndray an'izany teny izany androany ka be dia be eo amin'ny indray. Misaotra Jesosy. Amen. Tenin'Andriamanitra izay jerentsika androany dia tantara efa haintsika ihany izy teo amin'ny bokin'ny Marika, filazantsarany Marika toko fa 10 fa 1:20. Ny nanasitrana Jesosy an'ilay vehivavy narary 12 taona sy ny nananganana ny zanakavaviny Jairo tamin'ny maty. Izany hoe androany tsika hijery manokana momba an'ity vehivavy izay narary nandritra ny 12 taona ity. Nandrany nandritra ny 12 taona satria nitsidra ity vehivavy ity. Avy razan'ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka azafady. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety-sitrana fa vome ny anarary kokoa azy. Ko rehefa nareny amin'ny Jesosy izy dia nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany fa hoy izy na dia ny fitafiany ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retina rehetra ka tsarony tamin'ny tenany fa sitrana izy. Alleloia. Zay zany ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika androany. Fa za tenin'Andriamanitra hoe na dia ny lambany fotsiny aza no voatendriko dia ho sitrana na ho voavonjy raha nasana baby malala. Nandritra ny 12 taona tsy vetivety izany fa ela. 12 taona ity vehivavy ity niaritra. 12 taona ity vehivavy ity niaritra an'izany hoe aretina mitsidra. Mandreraka izany mandreraka izany ho an'ny vehivavy mahafantatra izany hoe takony ahoana izany mitsidra. Mandritra ny 12 taona. Fa ity vehivavy ity nandritra ny 12 taona dia mitsidra foana. Azo antoka fa tena efa reraka ity vehivavy ity. Ity vehivavy ity dia tsy nanaiky hoe narary izy dia mipetraka fotsiny tamin'izao fa tena nanao zavatra izy. Nandeha mitady dokotera izy, nandeha mitady mpanao fanafody izy. Azo antoka fa voatetiny daholo rehefa mety mpanao fanafody na ny mpanao raokandro zany na ny karazana fanafody, karazana mpitsabo. Azo antoka fa ity vehivavy ity dia tenen'ny olona foana mandana makany amin'ny anina fa hainy io, mandehana makary fa hainy io, ataovy izao zavatra izao fa mahasitrana an'io, ataovy ity izy ity hoanitra ity zavatra ity, ity misy tapakazo hoany, ity tenehana dia ity atao izao, nataony daholo izany rehetrarehetra izany. Satria nahoana? Satria te ho sitrana izy. Dia nitady ny hevitra rehetra izy entiny mba hanasitranana ny aretina. Nanaiky torohevitry ny olona rehetra izy. Nanaiky anaraka ny olona izay hitondran'ny olona anazy izy. Satria maninona? Satria te ho sitrana izy. Tsy mora izany 12 taona izany. Ary nandritra ny 12 taona tsy nipetraka fa nitady ny hevitra hoe ahoana ny ampijanona an'izao raha mitsy raha mandeha amiko izao. Ahoana ny ampitsahatra ity aretina izay mandoza ity. Zavatra mahafinaritra dia izao. Nandreny amin'i Jesosy izy. Rehefa nahitan'i Jesosy izy
Farazanten'Andriamanitra fa rehefa nare miamo Jesosy izy nare am'izay zany izy hoe any ananonanonany misy lehilahy atao hoe Jesosy manasitrana ny aretina mampiratra ny jamba mampitsangana ny malemy de voakasika io raha matoy io tonga de fantany fa voakasika zany zavatra zany izy tonga de tsarony fa milany zany lehilahy zany ny fiainany fa zao tsy maintsy zavatra tao anaty hatreniny maty ve nitsangana narary ve sitrana boka ve nadio ko nahoana any tsy ho sitran'izany lehilahy zany fa aizany misy an'izany lehilahy zany nanana etaeta am'izay izy nanomboka teo azo antoka fa mbola vao nare momba ny Jesosy fotsiny izy aloha mbola nare momba ny filazantsara fotsiny izy aloha fa mbola sy nahita ny Jesosy izy fa ny andro ny fotoana anankiray kosa izy tsy maintsy ho hitako izay lehilahy zay ho any am'izay toerana misy an'izay lehilahy zay fa any ny afaka ahitako fanasitranana 12 taona ny tety ny olona rehetrarehetra no ny tety fa tsy nety sitrana vola ny lany nalany vola be deabe ty vehivavy ty vorazanten'Andriamanitra fa ary nandany ny fananany rehetra zany hoe tenepa ny fananany rehetra lany tsy natsangana nininona lany ny fananany rehetra neka ho ividanany fanasitranana zao foana ny zavatra mba mahavarinana amin'ny olona raha lasana bako malala am'izao fotoana zao nge tsy ohatrany tam'izany andro zany tsony tam'izany fotoana zany Jesosy mbola vao nanomboka nanao ny asany mbola vao nanomboka ny paritaritaka teny atsofin'ny olona teny ambavan'ny olona teny zany anarana Jesosy zany nandeha ny siosio misy an'izao lehilahy zao manasitrana fa narety raha matoty de niandro zay fotoana fany mahita an Jesosy de mitady azoko antoka fa nantan'ny olona mihitsy izy aiza misy an'izay Jesosy zay aiza ny lalana andehanany aiza ny afahako hofanena aminazy naka ny renseignement rehetrarehetra ahoana ny hitako an Jesosy fa mahavarina am'izao fotoana iainantsika zao lasina babalana tsy misy olona tsy mahafantatra an Jesosy zany tsy misy raha mbola malagasy raha mbola meno an'ity fandarana ity tsisy tsy mahalala an'izany Jesosy zany fa ny zavatra mampalahelo de zao mbola betsaka ihany ny olona manao tahaka an'ity vehivavy na raha 12 taona ity mandany ny fananany rehetra mora amin'ny olona mandeha makany amin'ny hôpitaly manao scanner mora amin'ny olona mandeha makany amin'ny hôpitaly manao dialyse rehefa mbola misy ny ampilatanana mbola mora hitan'ny olona lalana makany amin'ny hôpitaly handany ny fananany rehetra anasitranana ny tenany zany efa miteny anao androany Jesosy gratuit Jesosy tena maimaipoana raha lasana babalala fa any amin'ny farany foana vo hitan'ny olona ny lalana makany amin'ny Jesosy nefa ty vehivavy ty azoko antoka fa mbola teo am-pandaniana vola ry izy any amin'ny hôpitaly de narena momba ny Jesosy de azoko antoka fa tena nanomboka teo izy tena mitady aiza fotsiny toerana hitako an'izay lehilahy zay mila sitrana androany mila sitrana fa aiza misy an'izay lehilahy zay maninontsika mbola mandeha mitady ny lalana rehetrarehetra maninontsika mbola mandeha mitady zay toerana rehetra andanitsika ny arenantsika hitsaboitsika tena nefa fantatsika misy fitsaboana maimaipoana amina lehilahy anankiray Jesosy Kristy ny anarany fa ty vehivavy ty nandeha de nandeha izy niaritra zavatra be izy tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany fanana rehetra sady niaritra zavatra be deabe mety betabe torohevitra nataon'le olona mpitsabo tao aza mihinana menaka tsony ianao androany manomboka androany anao de tsy mahazo mihina tsira tsy mahazo mihina tsiramamy tsy mahazo mihinana zavatra misy lafarina be deabe zany miaritra zavatra maro manomboka zao anao tsy mahazo mivoyage manomboka zao anao tsy be deabe ny zavatra iaretan'ny olona zany afantatra rahalahy anankiray zay tsy mihinana afa-tsy karoty zany karoty manta sy concombre manta isan'andro amin'ny fiainany satria misy goty misy karazana aretina be de karoty manta ohatran'ny bitro zany karoty manta isan'andro de efa misy karoty any anaty karoty vaovao fa anaty kitapony any de karoty no hoaniny isan'andro fiainana ve zany tsy fiainana zany miaritra zavatra maro ny olona am'izao fotoana zao mihinana concombre fotsiny concombre tsisy ninina inona tany amelona kibo satria zay ny tenen'ny dokotera sisa hoe azo hoanina raha lasana bavy-malala misy olona mavita miaritra mandritra ny taona maro mandany ny arenany mandritra ny taona maro fa tsy mety mitodika ao amin'le fanasitranana gratuit fa ty vehivavy ity miandry andro anankiray rehefa nare momba ny Jesosy izy de lasa izy nandeha ny zavatra tena olana tamin'ity vehivavy ty ary tsy vita raha mba hoe nandany ny arena moa raha lasana bavy-malala ka sitrana atao ahoana moa
raha mba hoe nandany ny arena moa ka vomeny tsara ny fiainana satria ny arena nyritra sady niaritra zavatra maro nanao régime tsy mahazo mihinana an'izao rehetrarehetra zao misy olona mino anangy am'izao fotoana zao fa tsy mahazo mihinana zavatra rehetrarehetra tsisy be de be zavatra tsy azonao hoanina no ny azonao hoaniny kitoza maina kely iny foana zao no haninao ny isan'andro arina ny vola fidanina n'iny kitoza zany efa tsy misy tsony de vary sosososy izy misy olona tsy mahazo mihinam-bary am'izao fotoana zao olona voan'ny diabeta fa tena hoe tena miaritra zavatra maro fa mbola mahavita foantsika mijery fotsiny an'izany de mandeha fotsiny hoe ny hopitaly manasitrana zany efa teteny aminao fa afaka tsy mandoa vola zany ianao afaka tsy lahany zany ny fanananao afaka tsy mivarotra vola tsy mivarotra trano sy tomobila zany ianao tsaroako ny rahalahy anankiray zay nanana tomobila be deaibe misy tao Madagasikara namako izay nanana tomobila be deaibe fa narary io rahalahy io de mitsabo teny isan-kerinandro indro isan-kerinandro izy mandoa vola manao dialyse de amidy ny tomobila de amidy de melany ny tomobila ritra teo tokotany izy maty za teteny aminao androandry afaka tsy andalo am'izany lalana zany ianao fa misy lalana anankiray atoron'ity vehivavy ty atsika androandry jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana jesosy ny fanasitranana raha lazana babalana ary fanasitranana tsy hano vola be de be amintsika mandany vola makany amin'ny professeur sy ny rehetrarehetra tsika tsy contran'izany akory hoe matory reny koa miasy reny olo reny de mila mivelona fa misy amintsika tena mandany ny arena atsika rehetra mihitsy mandeha manatona karazana professeur mba hiteraka ora lasana babalala inona ny zavatra tsy hainy jesosy atao ary jesosy tsy maka vola amintsika tsy maka vola aminao tsy mandany ny arenanao zany andriamanitra tsy mpandroba zany tsy mampandany arena zany mampitombo arena azy any atony fa misalasala ny olona fa de vehivavy ty kosa hitantsina ka nandany ny arenana izy nandany ny volana izy fa vomeny ratsiratsy kokoa zy ny tenin'andriamanitra ny fahasanao zany vomeny ratsy ny vola lany tsisy fanasitranana fanare momba an' jesosy izy any misy lehilahy anankiray vo miteny de mangina ny tafio-drivotra any misy lehilahy anankiray mametra tanana de mitsangana ny maty any misy lehilahy anankiray miteny avilavitra fotsiny de madio boka any misy lehilahy anankiray mitoroteny indre mandeha de miova fony olona any misy lehilahy anankiray mahay mamoky olona 10,000 noana de reny zany vehivavy zany de zao nyteneny raha mahay an'izany amin'ny olona izy mahay an'izany amin'ny fiainako lasa am'izay zao ny zavatra nataony fanapa-kevitra lasa izy nandeha fatany fotsiny ray fotsiny sisa ny adresy aiza misy an' jesosy aiza jesosy ny andeha androany lasa izy nakandry olona mitsidra olona reraka de reraka azo antoka mihitsy fa olona tena reraka zany olona 12 taona ny tsidra zany raha tena marina tokony ambofo fandriny zany mipetraka repoli fa lozany fandrina raha lasana bavamalala lasa izy nandeha tsy maintsy mahita an'izay lehilahy zay androany aiza ny misy anao jesosy fa nifoko mitady anao izy le ira anankiray zay lasa izy nandeha ko rehefa nare andiny fa 7 ko rehefa nareny am' jesosy izy nanny amin'ny reny zao de nakeo ivony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany teto zany de zao mampatsiahy antsika ny tantarany zakaiosy de zao voadidina olona jesosy ny fanety ny olona nanodidina an' jesosy zakaiosy sady fohy zakaiosy kely fa mitady lalana izy itsofoana fa tsy nety tonga teo akaiky n' jesosy zakaiosy fa ity vehivavy ity de volazan'ny tenin'andriamanitra ihany koa fa namaky ny vahoaka izy ty vehivavy ity zany mbola nanana ihany koa fisisiana mihoatra no zakaiosy tsy nahita irika tato zafady de lasa izy na de nianika teny ambony hazo fa ity vehivavy ity fa tamba tsy afaka hianika eny ambony hazo tsony izy fa efa io jesosy na amin'ny fomba rehetra ataoko izay ahitanany io be da be ny olona mifeny maminavina sy mandanjalanja ny heriny tsy vitako zany ka tsy vitako tsony zany andeha fafaka zany ka tsy vitako zany isisika anaty vahoaka zany hitady an' jesosy ka fa ity vehivavy ty na vita 12 taona nitsidra efa olona efa tokony ho sisa-paty fa tsy nanaiky izy hatramin'ny farany nisisika na de namaky ny vahoaka ozy ny tena namaky ny vahoaka zany a de ohatrany hoe misy olona tena be deaibe zany de mbola ery amin'ny 50 metatra ery vao misy an' jesosy fa misisika ao anaty olona ao izy misisika amin'ny fomba rehetra mety voatositosika izy ao fa misisika zany ny atao io misisika mety tsisy lalana eto misisika ndray izy avy ato mandeha daholo na azafady sady manitsaka ny olona sy nisisika fa ny tenany tsy maintsy vonjena zany tepo ilaina aminao androandry mila misisika anao mitady an'andriamanitra mila misisika anao mitady an' jesosy raha lasana fahavalana fa ianao io olona tokony ho sitrany ianao olona tokony ho sitrany ianao olona tokony hitsangana ny fiainanao
fa ny olana ianao mbola tsy misisika ianao tsy misisika fa zay misisika dia mahita zay mandondona dia hovoaina zay mitady dia ahita ozy ny tenin'Andriamanitra lasa izy nisisika rehefa hitany amin'izay a io Jesosy amin'io tsy mitodika any amin'ny olona fa mitodika any amin'olona zany hoe ty anivoan'i Jesosy izy zao ny zavatra nytenen'io vehivavy io tsy vitako intsony ny andeha hanatrika avaria ambadika ary mbola iodina avaria indray dia hoe hifanatrika amin'i Jesosy fa zao fotsiny efa kely ny heriko azo antoka fa tena sempotra ity vehivavy ity efa tena nalemilemy ity vavy ity hitany fotsiny io Jesosy na dia ny lamosiny aza ny hitany zao zavatra ny teneniny na dia ny lambany fotsiny aza voalazany ten'Andriamanitra hoe ko rehefa nakeo vony dia tena maka nanendra ny lambany fa hoy izy na dia ny fitafiany aza no voatendriko dia ho sitrana rahalasana mpavomalala Jesosy dia tena zany mihitsy Jesosy dia tena tsy mahay fahagagana fa tena fahagagana mandehandeha Jesosy fahagagana mikasika azy fotsiny ianao mikasika azy fotsiny ny olona dia sitrana mihainao azy fotsiny ny olona dia mahery mijery azy fotsiny ny olona dia mitsangana za teteny aminao androany tsy hitan'izay tsy nitady nke Jesosy raha lasana vavamalala fa aza rehetra mitady tena hita ny loka ary miteny amin'izao fotoana izao hoe zay tsy milalao ihany no tsy mahazo fa za teteny aminao androany na milalao ary ianao afaka tsy azo fa ao amin'i Jesosy zay miantso azy dia ahita azy zay mitady azy dia ahita azy zay miantso azy dia valiny fa ianao mbola tsy niantso zany mety mbola tsy nisisika ianao misisika makao dia misisitaka n'ity vehivavy ity ianao fa nandeha vehivavy io azo antoka fa tena tsy vitany intsony efa feno olona eo fa ny akanjon'i Jesosy sisa nitany dia hitako mihitsy ohatra ny hita mihitsy izy iny fa tena manakatra fotsiny teny hitanao le hitanao ohatra antsika le teny efa reraka io fa tsy maintsy tonga amina toerana anankiray tan'izay dia atao fotsiny sisa zay atonga eo ohatra ny olona mihazakazaka lavitra ezaka ireny dia zay atongavany eo amin'io ariva eo fotsiny aloha na dia efa tonga eo ary dia mitsitra safotra tsy maninona fa efa tonga teo tsy mahita vehivavy tahaka izany tsika misisika avy any ariana any Jesosy efa manomboka mitory-teny Jesosy efa manomboka manasitrana olona fa izy mbola ny ariana any fa zao miteneny tsy maintsy tonga eo tsy maintsy tonga eo tsy maintsy tonga eo alleloia ary ny efa rano dia tonga Jesosy nefa tsy manatrika azy Jesosy tsy nijery azy kory Jesosy tsy nahita azy kory fa izy nahita any Jesosy zany raha ny teteny aminao fantatrao ny toerana misy an'Andriamanitra ny toerana misy an'Andriamanitra dia hitanao fa ao anatina vavaka maninona ianao tsy mety mivavaka maninona ianao tsy mety manokana fotoana hoe Andriamanitra ty olana ity tsy hitako any aman'olona ny vaolana ity fa ao aminao ianao nge afaka ho sitrana anatin'ny efitranonao ao hoe idio ny efitranonao dia mitetavan'Andriamanitra ianao hoe mitetavan'Andriamanitra ianao hoe fa tsy miankina amin'olona ny ahitanao an'Andriamanitra na tsy ahitanao an'Andriamanitra tena marina eo mihitsy fotoana tokony ahitanao an'Andriamanitra maninona ny olona no misalasala anatin'Andriamanitra maninona ny olona no misalasala dia kasika an'i Jesosy fa Jesosy vonona nasitrana anao Jesosy vonona nasitrana antsika rehetrarehetra ireo Jesosy tsy mbola mifidifidy olona mihitsy ihany no strako dia ny olona ohatra izao fa zay olona rehetra mitady azy dia nahita azy dia nikasika fotsiny ity vehivavy ity voakasika fotsiny lamban'i Jesosy niaraka tamin'izay volazan'ny tenin'Andriamanitra niaraka tamin'izay dia rehetra ny loharano na retina rehetra ka tsaroany tamin'ny tenany fa sitrana izy 12 taona na rariana teo izy vao natsapan'izany hoe sitrana nanao nandeha tamin'ny mpanao fanafody izy fa tsy nisy nininona reny tsy nisy nininona tsapany ny tena marina ary vao meny tombony aretiny vao meny tombony aretiny raha lasana mpavomalala vao meny ombony aretiny zany roa ny tena teteny aminao ity vehivavy ity rehefa nikasika an'i Jesosy izy dia nisy zavatra tsapany tany za androany teteny aminao fa atsapy ianao rehefa mitady an'Andriamanitra atsapy ianao hoe nakasika an'i Jesosy androany tsy nitananao ny akasika azy androany fa androany eto tena irariko mihitsy tsika rehetrarehetra reto raha lasana mpavomalala irariko mihitsy tsika rehetrarehetra reto androany halleloia irariko mihitsy tsika rehetrarehetra reto androany anana na dia tolombavaka ao aminatiny eo ambonin'io fandrinanao io ary ambony fandrinanao mpitany ngamby ianao amin'izao fotoana izao fa ny tolombavaka ao androany atao fitolombavaka mahakasika ny lamban'i Jesosy ny fibebahanao androany atao fibebahana mahakasika ny lamban'i Jesosy ny antsoantsonao androany atao fiantsoantso mahakasika ny lamban'i Jesosy mety tsy mifanatrika aminao izy misy amintsika tena lavitra n'Andriamanitra no ny lalana izay nalehantsika no ny fahotana izay ataontsika mety nivoan'i Jesosy sisa nitanao fa sa androany teteny aminao fa mikikakikay ianao androany nisy lehilahy anankiray teo ambony hazo fijaliana tsy lehilahy anankiroa ny anankiray tamin'ireo teny tamin'i Jesosy hoe Jesosy
rehefa tonga ny fanjakanao anao aza dio nakasika ny lampan'i Jesosy zambavakany teny Jesosy hoe anio ihany halleloia dia hifanena aminao hifankahita amiko any am-paradisy ianao androany teteny aminao androany manana zavatra rainao eo aminao eo vavaka ny ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra androany dia kaseo anatin'ny vavaka Jesosy kaseo anatin'ny vavaka ny lambany fa za teteny aminao aretina tsy mety sitrana 12 taona ianao zany narary fiainana tsy mety misokatra zaza tsy mety hita ora lasana pako malalo fianarana tsy mety tapitra tokatrano tsy mety milamina 12 taona mitsidra za teteny aminao androany raha manatona mpanao fanafody ianao mety manatona psychologue ianao manatona manampaizana momba ny tokatrano ianao mety ilamina mandritry ny herinandro ray volana io fa tsy ny loharanona retina mitapitra fa ny ty vehivavy ity niaraka tamin'izay izy dia ritra ny loharanona retina zany hoe misy zavatra mihitsy tonga dia any amin'ny fotony any mihitsy any amin'ny loharanony any mihitsy mitapitra tsy narary tsony zany eky ny tanjona aminao androany tsy anao le sitrana kely dia misokatra kely ny ara-bolanao mandritra ny herinandro dia izay indray ny vita mandra-palany hitanteraka fa androany ataovy mahakasika an' Jesosy ny vavakao ataovy mahakasika an' Jesosy ny fanorantenanao ataovy mahakasika an' Jesosy mihitsy ny aminao manontolo ny antsoantsonao ny fitarainanao ny fiverenanao ny fanenenanao ny fibebahanao ataovy mahakasika ny lamban'i Jesosy misy olona eto amin'izao fotoana izao tsy mahita zazakely izy ireo za teteny amin'izany olo zany banareo mivady fampitantanindana mandoalika dia androany tena kasio misisianareo amin'ireo vahoaka ety reo misisi fa samy teo tafita samy te ahita valim-bavaka daholo reo olona rehetrarehetra ireo fa tsy nitovizany ty vehivavy ety nisisika tanaty vahoaka ny fanety tsy niraraha azy rehetra zavatra manodidina azy sy vato misakana teo anoloany fa ny zavatra fantany Jesosy tsy maintsy mahita an' Jesosy tsy maintsy tonga any akaikiny eny ary tsy maintsy hokasiako ny lambany rehefa tsy ahita azy any safady ty vehivavy ty raha ny programa ty vehivavy ty dia efa miaina tamin'i Jesosy programa ty vehivavy ty dia ho ametrahan'i Jesosy tanana mihitsy ny tena faniriany ty vehivavy ty dia fanarika amin'i Jesosy dia resadresaka amin'i Jesosy inona ny vaovao nanahoana ianao zao za nge Jesosy dia hitaraina ohatry zany zao avy tsy fotoana fitarainana tsony zao fa fotoana fikasiana kasio amin'ny teninao Jesosy manaovy ianao fibebahana tahaka ny fangataham-bavaka tahaka n'le lehilahy anankiray jamba Bartimeo jamba tsy miteny hoe tompo san'ny arety ampahirato ny masoko fa zao nitenen'ilay Jesosy zanaky Davida maminjafo amiko nakasika an' Jesosy zay vavaka izay ka nahatonga an' Jesosy mitodika ary matetika ny olona avy any ariana an' Jesosy ihany avany mitonga ary songonany avany ariana nefa mifanatrika raha lasina babamala misy olona nge mifanatrika amin'ny Jesosy zavatra hafa nge mihitsy nge ny ao anatin'ny sainy manontany Jesosy fa maninona Jesosy ny ohatrao makafanan'Andriamanitra manontany zavatra zay efa amandrika an' Jesosy fotsiny ny olona mifanarika tamin'i Jesosy tokony ho sitrana ny fariseo zany tokony hiova fo zany ny bairana ny mpanora-dalàna sy ny sisy fa reo mifanarika tamin'i Jesosy amina resaka zavatra hafa hady hevitra ny mampifanarika reo tamin'i Jesosy fa ampisehoana fahalalana tenin'Andriamanitra ny fanatrihan'ireo tamin'i Jesosy fa matetika ny olona avy any ariana any ny any no mandray famonjena ka androany misy olona avy any ariana any tsika zay meny eto indray androany mino fa misy olona avy any ariana any hisisika zany olona zany ka elohavan'ny olona zay ho anoloan'i Jesosy amin'izao fotoana izao azontsika atao azonao atao no mahita fanasitranana loharanona retina misy no ritra amin'ity androany ity tsy amin'ny alalan'ny fitediavanao mpanao fanafody tsy amin'ny alalan'ny fitediavanao raha lasana vavimalala vaolana any amin'ny olona fa androany misy vaolana eo anoloanao fa mandehana misy si na dia mifanety azany vahoaka misy si fa Andriamanitra afaka anasitrana anao afaka hitsahatra io aretinao io ary ny loharana retana efa mitsahatra dia tsy misy an'io intsony mandrakizay misy olona amin'izao fotoana izao hoe na dia ten'Andriamanitra ity voan'ny goty tezay ny aretina mandraky tsy mahazo mihinana ninina tsony tsy mahazo mihinana hena tsy mahazo mihinana tsy fantatro avy misy olona eto voan'ny diabeta misy olona eto voan'ny insuffisance rénale misy olona eto voan'ny cancer raha lasana bavamalalo aza mandany hery sy mandany andro sy mandany vola amin'io ianao fa misy fanasitranana gratuit zay samam-panatenanao ny mpitory-teny samam-panatenanao fa raha entina mbavaka ianao maty aza nge mitsangany dia inona moa zay aretinao io tsisy aretina zany tsy ianao ny vaolona voalohany hitanay zany hoe olona tokony mihinana fanafody mandra-pahafatiny zany fa tsy mihina mpanafody tsony zany olona zany fa miaina an' Jesosy mandra-pahafatiny dia velona mandra-pahafatiny raha lasana vavimalala
Alleloia, afaka loharaninaretinao io hitsahatra tanteraka cancer zany sitsany vavaka zany ninona karazana aretina sitsany vavaka zany misy aretina nge am'izao fotoana zao tsy hitany dictionnaire ny médecine raha lasana babalala e tsy hita anaty inona ny anaran'ity aretina ity fa za ty tenanao tsy fantatrao ny anaran'io aretina io fa mifanasitanana io fa fantatrao fa mifikasihanao any lamban'i jesosy de zay tsy mba tena anatyady amin'io inona ny dikany ty aretina ty inavy ny tiatony ty aretina ty izavy nefa voany ty aretina ty fa tsotra fotsiny iza ny afaka vonjyanao amin'io aretinao io fikasihanao ny lamban'i jesosy fa de matoka fa tsika rehetrarehetra reto indray a de andeha de ikasika ny lamban'i jesosy ikasika na de ny lambany fotsiny azy voatendrinao androany de ho sitrany ianao manana toe-po mahakasika an' jesosy manana teny mahakasika an' jesosy manana fibebahana sy fiverena mahakasika an' jesosy fa rehefa voakasika ao io de teny aminao jesosy finoanao lehibe ny finoanao na vonjy anao aza matahotra ary aza misalasana koa ianao be de be ny olona misalasatra ty za ty ve anaton'andriamanitra ko izany ny andeha anatona an'andriamanitra fa tsy maintsy tsika reto ihany ny mpanota mba hibebaka raha lasana babalata ny mila manaton'andriamanitra oka zany fanamelohatena oka zany fisalasalana fa jesosy vonina anasitrana anao gratuitement tsy mandovoly tsy mandany arena fa ny fonao fotsiny atolory azy de zay ny zava-dehibe a de vonatra de an'andriamanitra de matoka fa nahery daholo sika androany ka ry vehivavy mitsidra rehetrarehetra ry lehilahy tsy mety afaka anatina problème tsy mety afaka anaty olana misy vahaolana omenanao androany de vahaolana maimay-pona tsy andaninao na de ariary azy tsy amarotanao ny fanananao tsy etsonao sonia ny fianakavianao mba anaiky mba hivarotra an'io vao sitrany anao fa ianao rery any de ianao rery any a ikasika an'andriamanitra ikasika an' jesosy a ny vavaka ao a ikasika an' jesosy ny toe-ponao a de ho sitrany ianao a de olona afaka ianao a de olona salama ianao a de olona iaina tsara ianao a fa metrika an'izany ho vonahitra de ho an'andriamanitra rery any a matoka koa fanakasika anao zany tena andriamanitra any de matoka fa ampahery anao zany de mahay reza daholo indray a fa de ny tompo a ombatsika de bonne journée daholo a de ny tompony a ombatsika de miaraha foana amin'ny Aki Radio 3W andramokaizaho.com izay menga avy eto Frantsa ary lesina maneran-tany kosa ho an'izay olona manana connexion a de mino fa ifakahita tsy ela indray tsika raha mbola sy tonga any amin'ny raolanitra jesosy ny fotoanantsika de raha alina folo ralina eto Frantsa misy ny bavaka fembelana mandefa sy MP amiko ianao raha mbola te hiditra anatin'izany fa maro be a ny mpikambona anatin'izany de miara mivavaka eo tsika mifampitondram-bavaka eo ao ihany koa ny hitondrana-bavaka ny fiainatsika ka de mahereza daholo a ny tompony a ombatsika isaky ny adiny telo de misy toriteny a eto amin'ny Aki Radio ka de menofinaritra de mahereza fa tianao Jesosy. Alleluia, amen.